5-10 andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena tsy mbola mahay mampiasa na mahafantatra izay tena endriky ny bileta tokana ny mpifidy. Tery ny fotoana ampahafantarana izany hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena miandry ny spécimen ho tonga eny ampelantanana izy ireo anombohana ny asa. Ny ona tamin'ny Sadek Marc Ravalomanana omaly eo amin'ireo mpitarika ny ankolafiny avy eto Madagasikara ihany koa izy rampitso mety tsy hanana kandida intsony izy ireo mety hisintona ny olona ao anatin'ny fiara-mitatana ihany koa. Etsakilan'izay mitaraina no ny tombon-dainy azon'ny kandida sasany ao amin'ny RNM sy ny TVM ny kandida hafa. Bypass sy ny manodidina isan'izao ny tampon miaro an'Antananarivo amin'ny tondra-drano ny fiakaran-drano ahitana fanotofana tambary maro anefa eny an-toerana ankehitriny na ihany mponina eny amin'ny manodidina. Ary farany mitomba-drano isan'ny tovovavy malagasy mpiasa maty eny amin'ny tany arabo toa ny any Liban. Andrasana rampitso kosa ny fangatahndreo agence tamin'ny Prime Ministre mba hanokafana ny fandefasana tovovavy malagasy hiazo any Arabia Saoudite sy Koweït. Ankafaliana trano intsidiana ny tokantranonao tomboky lasy tomboky vavy ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Nicole TV sy Nicole FM hatramin'ny farany. Trangany seho omaly avy hatrano anomboantsika ny fampahalalam-baovao anio rava ny fankalazana ny 10 taona ny Wawa izay tokony ho tanterahina atao amin'ny Coliseo Matsunjombe omaly. Antony tsy tonga ny vahiny nasaina dia i Matthew Stone. Matiantoka tanteraka ny mpikarakara raha tsy ilaza fa tsy ny fiaramanidina nofana manokana izay mitetina 2 tapitrisa ariary kanefa tsy nekeny Matthew Stone andehanana akory. Arao ny fanadihadina. Diso fanantenana tanteraka ireo mpakafy any Wawa izay niandry ny fahatongavan'i Matthew Stone ihirany Happy Birthday omaly. Tsy tanteraka tamin'ny ora farany ny fampisehoana. Mbola nisy ireo tonga teny an-toerana vao maraina na dia efa nisy aza ny fampilazana tamin'ny anao manjery ny asa botsialina fanofoanana ny fampisehoana. Zay raha tonga tany dia nahita an'ilay soratra be dia lasa miverina. Ohatrana hoe maty programa fotsiny. Zay zao tena noka satria tokony lazay meloza. Voana ena ilay izy hoe tsy izy dia tonga dia mety. Tena diso fanantenana mihitsy ilay mpijery zany. Ilay Matthew Stone ilay tsy tonga mihitsy zany. Fa tokony ilay fampisehoana zany tokony tsy tapahana. Fa tokony mba natao ihany hoe Wawa Sori Black Nadia tokony mba nandeha zany fa tonga tokony tsy fohanana mihitsy zany. Mety matahotra an'ilay ho tonga ety angamba izy amin'ilay tambola tsy milamina. Nanambara ity mpanakanto vahiny nasaina ity fa noho ny tsy fahatomombana amin'ny pasipaoriny izay lany andro no antony tsy nahatongavany. Ny fahadisoana kely avy amiko dia tsy feno enim-bolana ny fehitrandro ahafahana mampiasa ny pasiporiko araka ny fitakian'ny lalàna malagasy izay fepetra tsy fantatra akory azy. Araka ny loharanom-baovao voaray dia efa manodidina ny 900 euro ny ampahambola na avansa voarain'ity mpanakanto ity ankoatra ireo fepetra rehetra notakiany mialoha izay voavoamana avokoa raha nambaran'ny mpikarakara. Efa ny fampiraharahana tamin'ny consulan'i Madagasikara tany La Réunion ihany koa ny pasiporo izay voalaza ny falany andro saingy nametraka olona hatramin'ny farany Matthew Stone. Nametraka olana indray zany izy tamin'izay fotoana izay hoe ohatra matahotra ny aiko fa matahotra ny resaka insécurité au Madagasikara kozy izy. Tamin'izay fotoana izay moa zany dia niezaka ny fampiraharaha tamin'ny fitondram-panjakana mahefy izahay izay nanome ny note nilaza zany fa ny police nationale malagasy no itsena ny Matthew Stone tsy maintsy ny Afrique tsy maintsy nanofa avion spécial zany izahay ny sabotsy maraina tonga tany le avion spécial dia mbola nitady taratasy hafa indray moa zany zareo hoe izay mila le autorisation de vol sy ny planning le vol hoe sûr fa ity vol ity avion spécial ity marina no anatitra anay mody aty La Réunion dia tonga soamantsara tany La Réunion zany le taratasy nariva tany amin'izareo dia rehefa tonga tany izy mijery an'le avion nofaina moa zany dia nametraka izy tsy mety aminay fa kely loatra ty avion spécial izay nalainareo ity dia izay moa mampagaga anay hoe hatramin'ny fotoana farany zany dia nitady olana foana raha namana. Jery manodidina ny efatrala no nandrasana raha nambaran'ny mpikarakara ihany. Efa taona maro mialoha ihany koa ny famandriany ity artiste ity izay niaraka tamin'ny fifanarahana no soniavin'ny managerany Abdoumati. Ny andininy 5 amin'ny fifanarahana raha teo dia mametraka fa tokony hanonitra ny volalany rehetra ny andaniny izay tsy manaja ny fifanarahana. Izany hoe i Matthew Stone noho ny tsy fanatanterahany fampisehoana teto Madagasikara.
Fahavao-pifidianana kosa indray 5 andro mialohan'ny fifidianana isika tsy mbola voarain'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ireo fiarahamonim-pirenena ilay bileta tokana ahafahan'izy ireo manabe ny mpifidy. Ny avy eo anivon'ny KMF Knoe nilaza fa fony fotoana ananana nefa ilana fotoana mivalapatra ny fanabeazana ny mpifidy. Ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena kosa nanahy fa mety hiteraka valim-pifidianana tsy mitombina ny tsy fahaizan'ny mpifidy mampiasa ity bileta tokana ity ka ilana hetsika dian'izao. Tsy voalasa ny lalàna ny fehim-potoana ahafahana manabe ny mpifidy hony avy amin'ny KMF Knoe. Na dia izany aiza nefa dia mila famailona sy fotoana mivalapatra noho isika izay vao ampiasa ity bulletin tokana ity. Ho samy hafa raha teo ny endriky ny bulletin tokana ho entina manabe sy ny bulletin izay entina mifidy. Ny bulletin tokana izay anabeazana ho an'ny antoko politika no isy ny sarin'ireo kandida ary ny an'ireo fiarahamonim-pirenena kosa dia tsy ahitana ny sarin'ireo kandida mba tsy isiny ny fiandaniana. Anisan'ny mbola anabeazana ny mpifidy ihany koa hatramin'ny fomba famoretana ny bulletin tokana. Noho izany dia efa somary tara ihany raha ny fotoana no jerena ho hiatrany ny KMF Knoe. Kiasika an'ilay atao hoe fotoana fohy moa ahafahana manabe ny olom-pirenena indrindra manoro azy ny fomba fampiasana sy ny famonona n'ilay bulletin tokana dia miara-miaika ngamba tsika rehetrarehetra hoe eo le fahafoizan'ilay fotoana fa na izany naty izany ara tsy maintsy misy ezaka ataon'ny mpisehatra rehetrarehetra ngamba voakasiky ny raharaham-pifidianana distrika 16 moa misy anay manerana ny nosy ezaka anao zay tratry ny herinay fa tsy miambo izahay hoe vita samy rery ny le izy ary zay nitakina n'le hoe ny rehetrarehetra ny mpisehatra rehetrarehetra dia samy mba hiaraka andray anjara sy andray andraikitra amin'izy io. Tsy azo lavina ny mety ho paikady izay ampiasainy ireo kandida mikasika ity bulletin tokana ity ho Andriamatoa Rakoto Arsan Bruno avy amin'ny groupe des experts nationaux sady mpikambana eo anivon'ny Sefafi. Noho izany dia ilaina ny fiarahamientana rehetra hiasa haingana amin'ny fanabeazana satria noho izay tsy fahafantarana izay dia mety ho tonga hatramin'ny mety ahafoana ny vato iray no izy vato maty na ihany koa vato fotsy. Ny fampianaran-diso izay mety iseho akahalany kandida hafa izay tsy noeritreretin'ilay mpifidy akory hanomezany ny vatony. Sarotra ao anatin'ny kandida 3 amby 30 amin'izao fotoana izao dia nano sarotra tokoa zany eo amin'ny mety fahadosoana sy mety fanafoanana ny vaton'ireo mpifidy ireo zany. Ny olana mety miseho anie dia zao ny voalohany indrindra aloha dia rehefa tsy voafehin'ilay olona zany ilay mpifidy ny bulletin tokana dia mazava loatra fa tsy andeha hifidy ihany izy tsy ho tonga izy zany andeha hifidy satria tsy fantany akory ary ilay izy. Ny faharoa raha hifidy izy ka hifidy foana dia mazava loatra fa ao anatin'ny rehetrarehetra izay zany dia manjary misy fahadosoana zany lay satria fantatsika rehefa misy zany fa ny piena roa na ray ny roa mihoatra ny roa zany dia maty le vato dia zay mety hovokany ary mandiso ny indrindra zany ny fidianana amin'ny ankapobeny satria lay olona voafidy eo dia mazava loatra fa mety mandiso fanantenana ihany ny olom-pirenena zany ao anatin'izay lay fidianana ho afy zany. Ao anatin'ny amehana avokoa ny fiainam-pirenena ankehitriny aiza le bulletin fanehoana na ny spécimen na ampianarana ny mpifidy izay eto Madagasikara ihany no anontana azy. Miandry ny fahatongavan'izany ampelantanany vao afaka miasa ny fiarahamonim-pirenena. Efa miresaka fifidianana ihany sika fantatra fa tsy mety intsony ankehitriny ny mampiditra anarana ao anatin'ny lisitra eny anivon'ny fokontany noho ny fehim-potoana natokana ho amin'izany efa tapitra. Any amin'ny lisy mpifidianana hiatrehana ny fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka kosa no ampidirina ireo anarana taty aoriana. Mbola eo amin'izay lafiny izay hatrany tsy misy ny fifandanjana amin'ny fidirana amin'ny haino aman-jerim-pirenena ho an'ireo kandida izay milatsaka ho fidiana ho ny collectif des candidats tamin'ny alalan'ny Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène indrindra amin'ny akatoky ny fampielezan-kevitra izao. Ireo olon-tsotra izay nilaza fa mbola tsy mipetraka eto Madagasikara ny tena demokrasia ny marina sy ny fahalalahana. Fanadihadina. Mahatalanjona efa mahazo tombony manokana sahady ao amin'ny fahitalavim-pirenena ny kandida sasany ho n'olom-pirenena tsotra mpanara-baovao. Maro amin'izy ireo no efa mandika izany ho fampielezan-kevitra. Sarotra ny safidy ankehitriny ho hiatrana izy ireo ka tokony halalaka sy hitovy ny fotoana andraisan'ireo kandida fitenenana ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana izany. Ohatrany hoe tokony anaram-potoana daholo zany le manao fampielezan-kevitra fa tsy tokony hangalatra départ fa ohatrany efa mahita amin'ny télé zay efa misy kandida manao fampielezan-kevitra sady efa manao lava be sady mamory vahoaka mamody mandeha hoe ary amin'ny hôtel ary asa hoe retanana ngamba dia zay ngamba tsy fantako fa tsy tokony ho isy aloha reny zao hoe gaga be fotsiny hoe nahita an'le izy. Ny akatroko ny fifidianana zao aloha tokony
tsy hoe tia tena iteny maharitra amin'ny raha io fa tokony hitovy ny rehetrarehetra mireo candidat reo. Tokony ampitoviana daholo izay candidat rehetra manao fampelezan-kevitra amin'ny TVM satria an'ny firenena aina manjery mpanjakana zany io dia tsy asiana tombo sy alina. Mbola isy ny fivoriana izay arahan'ireo candidat sy ny senita na ny voabera maleo tena misahana ny fifidianana mandritra ny tetezamita iresahana manokana ny fidirana ao amin'ny aino manjery mpanjakana ary natanterahana ihany koa ny atsapaka amin'ny filarana amin'ny fandraisam-pitenenana ao amin'ny TVM sy ny RNM. Na mbola tsy nisy aza izany fivoriana izany dia tsapa fifanisa amin'ireo candidat no mandeha alohan'ny fotoana ary mivalapatra tokoa amin'ny fitetezam-paritra izay ataony. Manoloana izany dia tsy anaiky ariditra anao forsina ny candidat Voninahitsy Jean Eugène amin'izao akatoky ny fitetezam-paritra izay ho ataony izao amin'ny fidirana ao amin'ny fahitalavim-panjakana io. Manoloana izany indrindra dia tokony handray andraiky ny senita izay manaramaso ny fifandanjana ny candidat tsirairay avy. Fa zaho moa dia mbola tsy afaka ny teny firy. Fa zaho mienregistré ny ataon'ny sasany zany. Teo zao vao nahita ny ministre iry, ministre finance. Nanao pré-campagne izy tany Fianaratsoa. Dia nambahana mihitsy tamin'ny aino manjery ny fanjakana. Dia tsy maintsy nitaky koa aino manjery mpanjakana zany. Mba tokony hananjo aby ny rehetra zany. Anaon'izay. Ka raha ohatra tsy afaka manao an'izay dia manahirana ihany fa zaho aloha dia hanao ny anakao ka raha fa tsy sakanana dia hanao forcing. Samy vaovao avokoa ny fitsidiana na ny fidinan'ny candidat rehetra any amin'ny faritra ankehitriny hoy ny candidat Voninahitsy Jean Eugène ary samy mendrika ny entina ampahafantarana ny vahoaka malagasy mba hitaizana ny vahoaka hifidy tsangakevitra fa tsy hifidy tsangan'olona. Eo amin'izay tontolo politika izay hatrany manao ny hevitra rehetra mba hampiamorana ny fifidianana ny Ankolafy Ravalomanana araka ny kabarin'ny mpitarika avy any Afrika Atsimo ny zoma farany teo. Niona tamin'ny solotena vitsivitsy avy eo amin'ny SADC ny Ankolafy Ravalomanana ny farany herinandro teo saingy tsy nisy ny pika ny vaovao momba izany hatreto Rampitso kosa eo amin'ny Ndrimamo Rakotoarivelo izy ireo Rampitso Folakandro izy ireo no hanainga hiazo any Afrika Atsimo fanadetiny. Inona no iova aoriana fiona Ndrimamo Rakotoarivelo sy marika Ravalomanana Rampitso. Ny lisitra efa vita nefa izy ireo mbola manizingizina fa tsy hanohana olona amin'ireo candidat 330 ofisialy. Tsy naherenesam-baovao ny fiaonan'ny marika Ravalomanana sy ny SADC taty Afrika Atsimo tamin'ny farany herinandro teo. Tombanana ho tsy nahitana mangirana izany matoa tsy mbola nalaza hatramin'izao rehefa diniha ny tanjaky ny Pomba Ravalomanana amin'ny fampelezam-baovao amin'ny internet. Inona ary ny azo andraindraina amin'ny udian'ny Mamy Rakotoarivelo sy ny ekipany any ivelany io. Politika no atao, mety tsy hanohan'olona amin'ny fomba ofisialy ve ny Ankolafy Ravalomanana kanefa hanohana ny iray amin'ireo candidat mpiasan'ny Tiko na ny time teo aloha. Mety hisitaka tanteraka amin'ny fiaraha-mitantana ve dia hanala an'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny parlemanta. Inona nefa no lanjan'izany amin'ny firotsona amin'ny fifidianana. Raha ny kabarin'ny filoham-pirenena teo aloha io tena magro tamin'ny asabotsy teo dia manao ny hevitra rehetra hanimorana fifidianana izy ireo ankehitriny. Ka hatramin'ny roviana ary ny mpanao politika no tsy hay hampandefitra ny ampipo politikany manoloana ny hoe efa mba samy mangingina avokoa ankehitriny ireo mouvance hafa akoatra ny fomba fitondrana tetezamita izay misababaka amin'ny candidat maro ankehitriny. Tsy mbola mihevitra ny hanolotra candidat hafa ny Ankolafy Ravalomanana hatreto. Rampitso amin'ny 3 ora folakandro no fantatra fa hanainga hiazo any Afrika Atsimo ireto délégationna ireto ary Rampitso ariva no hisy fivoriana iarahan'izy ireo amin'ny marika Ravalomanana ao Pretoria. Hivadika eo amin'ny pejy sosialy kosa indray isika tovovavy malagasy iray no namony tany Liban tsy fantatra ny momba ny fianakaviany sary kosa no voarainay teto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatreto aloha mifanipaka hatrany ny hevitry ny gouvernemanta sy ireo agence de placement mahakasika ny fandefasana mpiasa any ivelany. Nangataka ny andefasana ireo mpiasa efa nahazo fahazoan-dalana tany amin'ny lehiben'ny gouvernemanta ireo agence de placement miisa 10 ka andrasana Rampitso ny valin'izany fanampanazavana. Misy hatrany ireo mpiasa maratra mafy na mamoy ny ainy vokatra ny famojaliana miatra aminy any ivelany toy ny any Liban. Vao tamin'ny 3 Aogositra teo no nisy mpiasa maty vokatra izay famojaliana izay. Raha ny vaovao voarainay avy any toerany, efa narary nandritra ny herinandro i Stéphanie ka ny fikambanan'ny firaisan-kinany ankizy tany Liban no nikarakara azy rehefa tsy niraisin'ny mpampiasa azy an-tanana izy. Namoy ny ainy tamin'ny 3 Aogositra teo i Stéphanie ka nanao antsoavy ireo mpiasa ny Liban akaiky azy mahakasika ny fampodinany razana. Ho an'ny eo anivon'ny SPDTS, tsy mbola misy tarehimarika ho an'ny taona 2024 mahakasika ireo namoy ny ainy. 7 kosa no maty tany ivelany raha ny tarehimarika tamin'ny taona 2024 mbola mitohy hatramin'izao ny fijalian'izy ireo. Raha mikasika fotsiny hoe ny Arabie Saoudite, marina fa misy hoe chargé d'affaires mipetraka any amin'ny Arabie Saoudite malagasy. Ary ny mikasika ny Koweït tsy misy any.
dia ohatran'izay koa any amin'ny firenena sasasasany Liban zao manana consultsika fa ny zavatra tokony atao misy décret navoaka ny fanjakana dia tsika fehezin'ny fanjakana dia tokony hajaina aloha le décret ny antony io décret io dia tsotra fotsiny hoe toerana tsy misy cadre na protection ny toerana andefasana an'ilay ankizy manamarika itona fa raha nitsangany zavatra monsieur mikasika ny Arabie Saoudite dia mafy lavitra noho ny firenena hafa ary mahazo an'ireo ankizy ireo dia ny zavatra monsieur dia tena matetika be dia resaka fanolanana ny tena hiaran'ny ankizy be dia be ao anatiny ao ary tsy hoe fanolanana olona tokana fa fanolanana olona maro faharoa manarakaraka an'izay tsy fahalalan'ilay ankizy le fomba tany ihany misy fomba tany any amin'ny firenena io hoe na ohatra fotsiny ary hoe vehivavy tsy miakanjo ohatran'izay dia manana endrika hoe tena sazy faran'izay mafy ary mety metraka any amin'ny fahalalana ny ain'ilay olona mihitsy ary zany rehetrarehetra zany dia mitarika daholo any amin'ilay hoe fampijaliana ny ankizy. Etsekilan'izay mbola maro ireo mitady asa ny ivelany noho ny tsy fisian'ny asa sy ny ankelin'ny karama raisina aty an-tanindrazana. Vao tsy ela kory tamin'ny 20 aogositra teo no nanao fitakiana ireo mpiasa sy ny agence de placement ary efa nahazo alalana noho ny fihetsiketsehana avy amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy. Raha mipitsy no andrasan'ireo agence de placement ny fanapa-kevitry ny Prime Ministre makasika ny fandefasan'ireo mpiasa miisa 5 sy 700 efa nahazo tapakila sy fahazahon-dalana zany hoe ny billet sy ny passeport hiasa ny Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Unis, Jordanie ary Dubai. Pejy hafa kosa indray mampametra-panontanianany maro ankehitriny ny fahitana n'ireo fanotofana tambary maro eny amin'ny manamorona ny lalan'ny bypass izay tafiditra ao anatin'ny Leman-Antananarivo. Raha ny fanadidina nataonay dia ny tompon'ny ireny tanimbary ireny ihany no miroso amin'ny fanotofana azy ireny eny an-toerana noho ny fikasana hanao trano. Mampanahy ny aminy hoe anao ahoana ny fiakaran'ny rano amin'ny fahavaratra raha tototra avokoa ny ampahan'ny betsaka amin'ny zone tampon eto araka ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra Isantsokajiny tsy nisy ny fanomezan-dalana tato ato fanadihadiny. Betsaka ny fanotorana hita amin'ny faritra manodidina ny bypass iny ho an'ny olon-tsotra indrindra ireo mpamboly miakely ny faritra azo volena ary atahorana ny fiakaran'ny rano izay manimba ireo tany ansisa azo amokarana. Izay ny tena tebiteby manoloana ny fanotorana ny tanimbary eo ihany koa ny fanahina amin'ny isian'ny tondradrano. Be dia be voka-dratsin'le izy aloha ny fambolena aloha voalohany indrindra nefa any ny foto-tsakafon'le malagasy ho totorana le tany dia inona no ataon'le olona rehefa avy eo. Misy fiantraikany ho an'ny mponina tatsala izy satria tsika efa tsy ampiny vary eto Madagasikara nefa mbola ho totorana indray le tanimbary dia izay zany voka-dratsin'le izy. Ny lalan-drano ny mpanototra zany tsy mifidy hoe lalan-drano miditra ity na ahoana fa rehefa hoe tanitsin'le totorana dia totorana dia izay zany mahatonga an'le hoe izay tsy manototra dia fefiky ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa le manototra zany tsy maintsy hoe mahazo afo foana izy dia izay ny voka-dratsiny. Ho an'ny komina Alasorana dia misy aza ny tany 100 hektara mahery amin'ny ilan'ny avaratry ny bypass eo anelanelan'ny Mandikanamana sy Akatindratombo izay efa nivoaka tamin'ny drafim-panajariana Antsipiriny. Ary no mafisy ny didijy volana 1.2 sy 2 tsipika aotra 3.20 tsy misy ny fanomezan-dalana nivoaka mikasika ny asa toy izany. Mikasika ny fanotorana tany zany ety amin'ny komina Alasora dia tsisy autorisation mivoaka iny raha tsy misy dérogation zany amin'izao fotoana zao hoe avy any amin'ny aménagement du territoire zany izay raha namiasa moa zany amin'ny APIPA ao anatin'ny commission zany misy izay ajoro eo anivon'ny APIPA izay no mandinika an'iny miaraka amin'ny ministera saiky fanotorana tsy ara-dalàna avokoa no mety mitranga amin'ireny faritra misy amin'izao fotoana zao ireny. Ny APIPA no tompon'ny fandraisana andraikitra mikasika ireny tsy fanarahan-dalàna ireny. Ny fanakiazana ny fitaovan'ny mpanototra no isan'ny sazy mety ahazo izay tratra amin'ny fanotofana ny lemaka. Komity kosa no mandinika ny lafin'ny teknika amin'ny fahazon-dalana fa fanamafisana ara-taratasy ihany no anjaran'ny komina voakasika izany. Ny fitsonjovana ny Leman-Antananarivo amin'ny andro aviorana ny voalaza fa antony tsy hamoahana izay fanomezan-dalana izay hatreto. Dia amin'izao fotoana izao zany noho ny fitsonjovana n'le fiarovana mponina amin'ny fiakaran'ny tondradrano dia mbola mijanona aloha ny autorisation de Rambouillet
rahantsika mahita tsara mihitsy fa voavindroandro na 3 andro ny orana de fa tondraka ny eny toerana iva de zay no didiavan'ny fanjakana vahaolana am'izao fotoana zao hoe ahoana ny fomba irovana an'izay. Araka ny fanajejina natao olon-tsotra mpandrarano manao fangatahana asa fanotofana manodidina ny Lemaka-Antananarivo. Ampolo-malo ireo fangatahana voarain'izy ireo. Ireny faritra iva sy ireny lemaka misy tanimbary reny isan'ny miaro an'Antananarivo renivohitra amin'ny fiakaran'ny rano no izy ireo mitroka ny rano izany hoe isan'ny antsoina hoe zone tampon. Raha tsy aivina mbola maro ny ray aman-dreny ankehitriny nahatadidy nitondra-drano tamin'ny taona 1996 na dia mbola tsy nisy aza ny fanotofana tany tahaka izao tamin'izany fotoana izany. Fifanankalozan-kevitra fifampianoana teo amin'ny samy malagasy piray tandrazana ny olona sy ny vahaolana miainga avy amin'ny ponina izay kitro ifahara ny fampandrosoana. Ela nisy ny aino ny etaetan'ny vahoaka madinika tamin'ny Mananaravaratra ho ny Tangalamena sy ny Tanora eo anivon'ny MMM ny fampitafa tamin'ny kandida ajo Andriananarivelo Omaly fanadihadiana. Nisy olo-tenan'ny fikambanana maro samihafa avy eto tampon-tanànan'ny Mananara, ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena Isy-Atsokajiny, ny tanora mpandraharaha sy ireo avaram-pianarana. Namoaka ny etaetany avokoa teto. Faritra isan'ireo mamokatra ratoekareny Mananaravaratra nefa manano sarotra eo amin'ny famoaham-bokatra noho ny faharatsiany lalana. Mbola isan'ny vato misakana amin'ny fampandrosoana ihany koa ny tsy fahampiany foto-drafitrasa ny fanana ny varam-pianarana sy ny sehatry ny fitsaboana. Isan'ny lara-pahamehana ilana vahaolana arak'izany ny ahazahoana Université Paritra sy ampitomboana ny isan'ny mpitsabo miasa eto. Araka ny nambaran'ny ray aman-dreny iray sy olo-tenan'ireo nandray fitenenana. Ao ny kafe, ao ny lavanily, ao koa ny arena an-kibony tany tahaka ny vatosozana. Agnatiny manana an'izay zahay. Kanefa kosa dia tsy dia mifanaraka loatra amin'izany ny sehatra misy anay eto Mananara raha zahagna amin'ny ankapobeny amin'ny fandrosoana sy ny toerana misy zahay zany. Miainga amin'ny fiaraha-mientan'ny rehetra ny asa fampandrosoana fa tsy vitan'olo tokana hoy ny filoha nasionalin'ny malagasy miara-miainga. No tsy aivy ny kandida Ajo Andriananarivelo niezaka vita na atotsana foto-drafitrasam-bahoaka 500 mahery manerana ny nosy nandritra ny fotoana nitantanany ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana na dia voafetra ihany aza ny teti-bola nentina nanao izany. Izay hita fa mbola tsy ampy manoloana ny fahabetsahany asa ilaina atao. No amafisiny arak'izany ny amin'ny tokony fanomezany tsirairay tanana. Misaotra anareo mitondra ny tatitra rehetrarehetra teo izay manaprofo fa mbola be da be ny zavatra tokony ho atao eto amin'ny firenentsika. Ny ankabeazan'ny voalazan'ny ray aman-drenitsika teo dia zavatra iainana eran'ny Madagasikara mihitsy satria miezaka mitety an'i Madagasikara iray manontolo. Zay aloha vao nieritreritra hirotsaka ny filoham-pirenena. Matetika mantsy tsy malala ilay toerana sy ilay tany akory dia mirotsaka dia rehefa tonga eo mety zavatra hafa ny atao ka nahirana fa mba niezaka zay mitety ary niezaka mitety toerana maro ary neny mety ahitantsika tsirairay avy. Ny volam-panjakana io dia natao hanasoavana vahoaka fa tsy volanay io. Ny anjaranay mitondra fanjakana ary zay fanovana hoentsika dia mitatana ny volam-panjakana io ho aparitaka indray any amin'ny vahoaka. Ny fanarahan'ny rehetra teto fa mila joro amin'ny fampitoviana leta ny zanaka malagasy manerana ny nosy ny fampandrosoana ny firenena. Ireto solon-tenan'ny tanora avy amin'ny sokajin'olona sy karazam-pikambanana rehetrareto izay afaka nifandray tsara sy nampitovy tady dokanga tamin'ny filoha nasionalin'ny MMM no izy efa nitatana kominina ambanivohitra nandritra ny taona maro. Vaovao avy any Mananaratrany tanora 204 avy amin'ny diocèse 220 manerana ny Madagasikara no ny famotoana teto Mananaravaratra tamin'ny fihaonam-ben'ny tanora na ny JDG andiany faefatra. Olana maro no atrehin'ny tanora eo amin'ny andavanandrom-piainany ka mahatonga azy ireo misalasala amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy fandraisana andraikitra. Ny fampitombona ny finoana no teny filamatra no voizina teto. Nodiniana mandritry ny herinandro teto Mananara ity lohahevitra ity mba ho fatsipanay ampaherezana ny zatovolahy sy ny zatovavy kristiana katolika. Filaharam-be mitetin'ny tanàna nitoa tamin'ny lamesa lehibe natao teto kianja filalaovam-baolina no nentina nanamariana ny lanonana mpamaranana tonga nanome voninahitra ny fitaom-pivavahana ny kandida Ajo Andriananarivelo. Amin'ny taona 2024 indray no fotoana manaraka ary ny paroasy ny Sonia Ranivongo no ampiatrano.
Vaovao afaka kosa indray ny fandriam-pahalemana ny fisian'ny herinaratra antoky ny fampandrosoana ny firenena. Mifanandrify indrindra amin'izany ny foto-drafitrasa azon'ny commune Ambohitromby district Anakazobe izay nahazo tranona zandary iray sy famatsiana herinaratra azo avy amin'ny masoandro. Nahazo ny tandrify azy ihany koa ny commune Mahitsy district Anambohidratrimo. Fanatediny Muriel Iandriana. Ambohitromby commune ambanivohitra ao anatin'ny district Anakazobe. Misy fokontany 120 ary manodidina ny 4,000 sy 1 alina ny mponinao. Toerana nangina nalaza tsy nahatamana olona ny tao hatramin'izay noho ny tsy fisian'ny mpitandro filaminana. Amin'izao fotoana izao kosa noho ny famatsim-bola azo avy amin'ny primature lefitra amin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany teo aloha dia nahazo trano ny zandary eny toerana ary ny ampy famatsiana herinaratra amin'ny herin'ny masoandro izany nandaniana vola manodidina ny 50 tapitrisa ariary. Nahitany mponina eny amin'ny manodidina eny tombontsoa tokoa ny fahazahoana izany braon zandary izany. Misy tombontsoa anay mihitsy aloha ny fahafitana zao zavatra zao satria amin'le fandriam-pahalemana amin'ny alina dia ohatry ny hoe atahorana mihitsy zany amin'ny alina. Ka eto amin'ny PR zany dia tombontsoa anay koa ny amin'ireo PR reo satria reo zany ny amin'ny andro ny amin'ny alina dia eo foana reo. Ka maika fa misy an'izao zavatra zao aloha dia fisaorana lehibe zany no atao anareo amin'izao zavatra zao. Amin'ny andro alina izay nefa ny amin'ny enina arivo izay dia efa manidy trano fatahoranay. Ankinan'ny hainy toekaren'ny commune ety aminay satria ety amin'ny district Anakazobe ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia azo lazaina mihitsy fa ao anatin'ny zone rouge. Ka dia izany ny antony nangatahanay commune tamin'ny fitondram-panjakana ny foto-drafitrasa itony mba ahafahan'ny olona miaina sy mandro fialemana amin'ny zavatra fari-piainana izay ataony. Miverina kosa indray mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra ny tanànan'ny Mahitsy district Anambohidratrimo tsy manana toerana ahafahana nandray lanonana na fananana fanatanjahantena ahafahana mampidi-bola ity faritra ity hatramin'ny commune azy. Vola mivoaka fanampy no an'ny mpandraharaha madinika mpikarakara lanonana ety amin'ny manodidina ety ny famefenany kianja filalaovam-baolina. Vita izany ankehitriny noho ny famatsim-bola mitetina 130 tapitrisa ariary latsaka eo. Ny tombontsoa azo taoriana ny fahavitan'le famefenan'le kianja zany dia mifefy ny kianja dia sady mampisy endriny kianja no azo ilalaovana tsara zany ny kianja satria raha tsy mifefy ny kianja dia misy rivotra vato misy rivotra dia amin'ilay hoe fahadiovana zany aloha voaharo tsara ihany koa satria zany taloha izy tamin'ny tsisy le tamboho dia na izay tianao maloto rehetrarehetra zany dia mankato tolotolo. Faharoan'izay koa zany le hoe tombontsoa azo tamin'le alina koa dia ahafahana le hoe manana le lao. Rehefa misy zany ny fetina misy baolina zany dia fefena golaka. Fefena golaka nefa amin'ny mangizabe an'ilay izy dia mandreraka be manala sy mametaka an'ilay izy. Zao zany tsy mila an'izay intsony fa tonga dia voafefy dia mora na fifehezana mijery baolina momba ny fikarakarana ny kianja dia efa milamina zany zay amin'izao. Dia mampitondra fisaorana ny ministra Iado zany izay namatsy vola tamin'ny fotoan'androny ka nahavitan'ny commune Mahitsy ny famefenan'ny tambohon'ny commune. Na ny teto Mahitsy na ny tany Ambohitromby foto-drafitrasa maharitra azo tsapahi-tanana volam-bahoaka tsara tantana na very mitondra fanjakana na soavam-bahoaka. Tsy vonjy rano vaky na tapi-maso politika no natao fa foto-drafitrasa olovain'ny taranaka faramandimby. Fikambanana Kristianina hanabeazana tanora misy tovovavy 7,000 sy 1 alina ny fanilon'i Madagasikara entina hatrany atokantrano ny zava-tsoazo avy amin'ny fanofanana omena ireo tanora ireo ary miavaka amin'ny toe-tsaina ny tanora tovovavy no tezaina tamin'ny fomba skoto. 700 ireo tanora tonga amin'ny saikabe ny fanilon'i Madagasikara etsy amin'ny seminera zandriny etsy Ambohipo nanomboka androany. Fanatediny Ilta Asinjo. Fanorona ny toe-tsaina mahomby entina mitondra ny fiainana, fampandraisana andraikitra ireo tanora ary indrindra fitaizana azy ireo amin'ny lalana kristianina no misongadina amin'ny fanabeazana ny tanora 7,000 sy 1 alina ao amin'ny skoto zazavavy katolika. Misy sampana 5 no ivelaran'ny tanora amin'izany ary maro lafy ny fahaiza-miaina araisinao. Asa sona taonay namangadra vehivavy namanay tany Amarifoto Mazenga dia namanginy mahantra tamin'ny zazamania tany zazamania mahantra reny maty mama reny zany asa sona tenena andritra ny taona ty. Ohatra hoe vehivavy samy mitondra tokantrano dia le ato anatin'ny fanilo mahazo le formation isan-karazany
dia afaka souple zany ianao hoe standard amin'ny asanao rehetrarehetra vonona foana ianao mandrakariva fa tsisy zavatra mampikafirinao ohatrany hoe misy problème anao dia milefitra zah tsy afaka problème voavahinao foana problème zany hitako zany fa mampety be ny fiainako e. Tsy mora ny misarika ireo tanora ho amin'ny fiainana kristianina sy ny fikambanana toy izao. Ampianarina ho vavolombelona ireo tanora tafiditra ao. Ny fomba fiainana sy ny fitondran-tena manoloana ny fiarahamonina no entina mandresy lahatra ireo mpikambana vaovao izay tsy mitsaha mitombo isan-taona. Ny hita-ardalana rahateo no ampisiany ny fanilon'ny Madagasikara. Ny andritry ny ala manokana zany zao ataontsika hoe tamin'ny 2011 izy dia nisy fitombona teo amin'ny 500 nisan'ny ankizy raha ny ohatra tamin'ny taona lasa dia misy fihenana kely indray izy ny tamin'ny taona tamin'ny 2012 niena teo amin'ny 300 teo. Le fihenana zany nieritreretana azy tao anatin'ny fikambanana miakatra ao amin'ilay sampana ambony ao amin'ny tantely ala le ankizy fa tsy hoe very ny ala tato anatin'ny fikambanana koriny. Dia ho an'ity 2013 ity zany dia nitombo 700 indray nefany le isanay raha oharina tamin'ny 3 taona tany aloha. Mandritra ny Zaikabe izay mahavory ireo solotena 700 avy amin'ny diosesy 12 amin'ny 120 misy eran'ny Madagasikara ifampidiniana mandritra ny herinandro ny jeritodika ny 5 taona lasa ary ny fanatsarana mila atao. Jery zany zay aloha voalohany hoe nanahoana zay 5 taona lasa zay anao jeritodika zany zahay. Dia rehefa atreo ijery indray zany amin'ny 5 taona ho avytsika zany misy 5 taona ho avy indray inona ny tokony ho atsarana zany manoloana ny zavatra misy zany iaina ny vahoaka malagasy iaina ny fiangonana ihany koa zany dia tsy maintsy jerena zany zay sady amin'izao ihany koa zay satria misy mandat zany tapitra ny fitaom-pitondran'ny ekipa taloha zany dia ifidy an'ireo ekipa vaovao indray zany amin'ity fotoana ity zahay. Aritra herinandro ity Zaikabe ity ary natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana izany io maraina io. Ankoatra ny dinika isan-karazany dia ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny alavoly izay ahafantarana ny skoto rahateo. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray niondrika teo amin'ny lalao famaranana ekipa pirenena malagasy teo amin'ny taranja tsipika nety be sokady zandrina tena nao afany azy izy ireo tamin'ny mpifanandrina aminy na izany azo lazaina fa isan'ny taranja voafehin'ny malagasy tsara ny tsipika nety be porofon'izany ny natompon-dakatsika maneran-tany teo amin'ny sokady zokony tamin'ny taondasy. Raha nisy kely monja dia voahositra ho tompon-daka eran-tany fandroany sika malagasy eo amin'ny sokady junior eo amin'ny taranja tsipika nety be. Ny farana omaly tany Toulouse moa ty fananana maneran-tany ity. Resin'ny ekipa thaïlandais tamin'ny lalao famarana tamin'ny isa 17 omaly ny ekipa malagasy izay norafetin'ny Radou Farsan Yaina Fabrice, Razafy Manantsony Irina Dino ary Ratina Arson Judicaël samy avy eo amin'ny club ACBU miampy andrandrena atoandro Fanirtso avy eo amin'ny club ACBT. Marina fa nandavy ekipa frantsay izy ireo tamin'ny Manasadalana tamin'ny isa 12 manana ny fanehoan-keviny ihany koa ny mpanazatra nasionaly manoloana an'izay vokatra izay. Ny vokatra aloha dia azo lazaina fa tsara dia tsara ho an'ny malagasy satria niondrika teo amin'ny lalao famarana antsika nanoloana andry zareo thaïlandais tamin'ny isa 13 no 7 zany no nandresen'ny thaïlandais atsika. Ny zavatra anankiray fotsiny zany ny tiako marinina dia ny hoe matotsika tonga atao amin'izao famaranana izao mafy dia mafy ny zavatra natrehan'ireto zandry kely reto satria ireo ekipa izay sangany indrindra eran-tany eo amin'ity junior ty ary zareo thaïlandais sy ny frantsay dia nanana ekipa anankiroa avy ry zareo. Tsika malagasy koa efa tsara fanomananteny ireny ekipa malagasy nalay anjara tamin'ny championnat du monde reny ka tsy nanano sarotra tamin'ny zareo mihitsy tonga tamin'izao famaranana izao. Avy dia avy ny zavatra nampianarina an'ireny ankizy ireny tonga lasa lavitra nareo raha ankizy fa ajo daholo fotsiny ny mpitantana anareo. Dia izao moa ny vokatra dia ho antsika malagasy zany tsara dia tsara mivokatra ireny ankizy ireny. Voahositra ho tompon-daka lefitra araka izany sika malagasy eo amin'izay fiadinan'ny tompon-daka eran-tany ho an'ny sokady junior izay. Fantatra fa tsy ho avy indray ilay mpilalao sarimihetsika izay miangaly kongo fo fatataza Shakishan izay re tato ato fandalo eto Madagasikara hiatrika ny fiadina ny amboarany Afrika amin'ny taranja Wushu araka ny vaovao androany maro ireo fananana iraisam-pirenena amin'ity volana septambra ity ka antony tsy ahafahan'ny Shakishan tonga eto Madagasikara. Na izany azy nisy moana maromaro avy ao amin'ny Temple de Shaolin no fahaiza-manao eto amintsika amin'ny 5 hatramin'ny 9 septambra ho avy izao. Vaovao lehibe nanakoako androany maneran-tany nivoaka ny hôpitaly Nitsabonazy ny filoha afrikana tatsimo teo aloha Nelson Mandela. Raha tsy ahivy nandritry ny 3 volana nijanonany tao amin'ny hôpitaly nifandimby ny feo hoe maty izy.
avy eo velona indray ny vaovao tsy niova teny hoe mbola tahorana mafy ny fahasalamany izany hoe tsy sitrana akory izy zao nivoaka ny hôpitaly zao fanatediny Mirana Ramanantsoa. Telo volana tany amin'ny hôpitaly, telo volana ny fanimbasan'ny tsaosy ny resaka samihafa momba ny fahasalamany, tsy maty akory Nelson Mandela nefa tsy sitrana ihany koa. Omaly teo ambulance ity izay narovan'ny fiaran'ny pôlisy maromaro no nitondra azy niditra tany an-trano tao Johannesburg. Efa misy ihany koa anefa ndrafitra manokana apetraka mba ahafahany miverina maika any amin'ny hôpitaly raha mila izany ny fahasalamany. Helikoptera iray no efa miomana amin'izay mety zavatra hitranga raha ny fanazavana ny fitondrana tao Afrika Atsimo. Tsy nihatsara na ny ratsy ny fahasalamany, izany hoe tsy niova, tsy sitrana akory izy zao nentina nodo zao. Hatreto tsy fantatra mazava na isan'ny fanirian'ny Nelson Mandela farany izao fitondrana azy ody zao, na ihany koa fahitana fa azo ataony mitsabo azy any an-tranony. Raha ny faniriany fony izy mbola natanjaka dia hoe any CNU Afrika Atsimo no itoerany sy tiany andaniany fahaterany. Io toerana io izay naterahany nefa no izany toerana izany 700 kilometatra miala ny renivohitra dia tsy nekeny ny fanjakana Afrika Atsimo izany. Mahaberesaka ny toerana ny tsy fisian'ny fanazavana nentin'ny fianakaviany momba ity fivoahany hôpitaly ity. Maro no mihevitra fa mety efa tsy namana intsony Nelson Mandela fa noho ny fisorohana ny mety ho tantara-be ataony Haino Manjery dia izao nentina nody any an-tranony izao izy. Andrasana mony vaovao mahakasika ny fivoarany fahasalamanyity olo-manga ny kantinanta afrikanina ity. Fampidirana ny ankizy enina hatramin'ny 10 taona hiditra an-tsekoly no lohahevitry ny fanentanana no karakarainy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny alahady lasa teo. Fanentanana ho fanamariana ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny drafitrasy ho an'ny fanabeazana ho an'ny taona 2024 2024 sy ny fandaharana panentanana no antony fampisehoana ny arana tamin'ny Jerry Marcos, Melky Simunda Tinundi ary Tarika Tokiky. Dia mampirisika ny ray aman-dreny zay hoe alefasy ny ankizy ho any am-pianarana fa raha ny kity dia par rapport ny tamin'ny taona lasa tsy lany efa misy ny efa tonga zany zao ary mbola efa tafiditra ao anatin'ny kity hozaraina amin'izao rentrée zao zany reto nieritreretina hoe ho tafiditra aorinan'ity fanentanana ity ka tsy tokony salasala ny ray aman-dreny zany fa alefasy ny ankizy hianatra na ny efa nianatra ny alan-daharana na ny voafen'ny taona eny taona dia alefaso fa efa miomana amin'izay zany ministeran'ny fanabeazam-pirenena zao andrain'ireo ankizy ireo. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika nanaraka izany hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ny kliana ampiakanjon'ny tenanay ny excellence beauté nanao ny taresy ny taovolo mametraka ny veloma ho amin'ny raha pitso indray tompoko.